Nosokafan'ny talian kabinetra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona Ramatoa Marchand Lova Gontara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma 7 Jona 2024 tao arivo mamy tsena be fanohitra andian'ny fafita izay nokarakarain'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona sy ny fandaharana asa fanohitra Itasy Bongolava. Tsena be natao indrindra ampitombo ny fiarikarenareo mpamokatra mba hanomezana lanja ireo orinasa madinika ary ampionana amin'ny vondron'ny mpamokatra amin'ny vondron'ny mpandrarà. Mba fampivelarana ny orinasa tsy miankina, madinika na salatsalany, enareo fa azo sokajiana ho lehibe koa azy mba ho ahafahan'izy ireo mampiranty ny vokatra vokariny sy tadiavany lalam-barotra vaovao sy anatevenana ny efa misy. Nanamafy moa ny tale kabinetra ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona fa ny ezaka rehetra atao ministera ankehitriny dia mitodika amin'ny fampiroboroboana ny famokarana modera toy ny fampiakarana ny tambokatra amin'ny alalan'ny teknika vaovao, fanomezana ny fanofanana ireo tantsaha ho entina ho fanatsarana ny kalitao sy ny fenitra takinjy. Fampiroboroboana ny famokarana moderna indrindra sy ampisehatra lehibe kokoa izany hoe ao anatin'ny fampiakarana ny vokatra amin'ny alalan'ny teknika vaovao ohatra ny fampitomboana ny fanatsarana ny kalitao, fampitomboana ny vokatra fampitomboana velarantany ambenana ny hetsika ny ministera moa zany dia mampirisika miaraka amin'ireto mpiara-miombonanjika toy ny prospere ny fanofanana ireo tantsaha mpamokatra sy mpamokatra madinika rehetra mba hanaraka ny fenitra vaovao izay takin'ny tsena amin'izao fotoana izao mba ahafahan'izy ireo mahita tombotsoa na ohatra hoe rehefa vitratra ny fampitatena ra-tsakafo dia manenjika ny famokarana sy ny azo atreretina ny famoaretana ny ombonantoka tamin'ny fandaharana asa fanohitra tamin'ny fanatotosana ity tsena be ity ihany koa ny anteny miheran'ny varotra sy ny indostria Itasy satria manana tombon-dana ireo mpandrarà matianina amin'ny asa taony izay mikambana ao amin'ny anteny miheran'ny varotra ary ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana. Natao hanohana azy ireny ny antom-pisian'ny anteny miheran'ny varotra satria tsy azo atao mba masosita fa ny toe-karena no mandroso amin'ny faritra iray na amin'ny firenena iray dia noho ny fanana amin'ny mpandrarà matanjaka. Ny tanjony moa ny ampihitra ireo mpandrarà rehetra amin'ny sehatry ny ara-dalàna mba ahafahan'ny fanjakana mifampitantana amin'izy ireo amin'ny alalan'ny anteny miheran'ny varotra na inona sehatra misy azy. Ny fiarahamombonantoka eo amin'ny mpandrarà sy ny mpamokatra no azo heverina fa hampahomby ny tsena anatiny na ivelany araka ny voalazan'ny mpandrindra iraisam-paritra Itasy Bongolava. Foarana fahamotra ny fafito ao Itasy izay momban'ny fehiny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona ary miaraka ihany koa ministeran'ny indostria sy ny varotra amin'ny asa tanana dia nizahana manokana ny vozana ny mahakasika ny fambolena famokarana tena ambany izay fototra manokana ny fandarana mety mamokatra mamasin-tsena ary mamokatra todika ny fiarina no isahana izay mamokatra mivarotra vola tsy vola ihany fa mivarotra tombony ary ny tombony isahana ao anatin'ireo mpiarina tombony samy raso izany hoe mpikaroka kasika ihany dia heverina fa hifangoy miara-iasa miara-miombonantoka azy efa miara-miombonantoka izy ireo dia heverina fa ahomby amin'ny famoronana ny tsena na tsena ivelany zany na tsy indrindra ny tsena anatiny ao anatin'ity tena be ity dia nizahana araka izany ny ampifandray ireo atao hoe mpisehatra ampikaroka koa tena maro na mivantana zany mpamokatra sy ireo mpitady ny vokatra mety manamina io indrindrandrindra mpanodina ary ihany koa ireo atao hoe mpitanjorona izay heverina fa ampiakatra lenta ny seha-pamokarana satria ny zavatra hita na ho an'ny famokarana manokana resahana dia mbola indray mpatsolasaiko matetika mbola ambany ny tapamokarana aza fa ambany ny tapamokarana
dikan'izay amboniny masokarena rehefa amboniny masokarena dia afaka hifaninana atsika na amin'ny tena anatiny tena ivelany noho izany indrindra azay miatoko sy fanjakana amin'ny alalan'ny ministera izay mampiasa ny fandarana asa ny fitaovana ahafahana manome tosika dikatoka mba ahafahany manatara ny famokarana ary eto dia tianatsinena manokana ny fanomezana vahana ny fiaraha-miompinatoka eo amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera sy ireo sehatra tsy miankina ny fanjakana ny mpamokatra ny mpanodina ny mpanamina mba ahafahana mampiakatra leta ny sempamokarana ka ahafahantsika araka nisahana teo hoe mametraka sempamokarana moderna mamaly ny finantsena satria levelintsika fa tsy tsika ihany akory ny mamokatra ny vokatra iray fa misy ihany koa ireo sehatra resapionery mamokatra noho izany mipetraka ho lara-pahamena hatrany ny fanatarana ny fahafaninana amin'ny rehetra